Rehana milala ny fifaliana mandrakarivana zontsika miona toy izao iara iainy ny ten'Andriamanitra andray ny efatra tsara koa. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Alarobia 2 Jolay 2022 banjinantsika olona teny manao hoe olom-boantso ny mpino. Andeha ariavana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Manompo masoka ny tendrombohitra aho, avaiza ny famonjena ahy. Ny famonjena ahy dia avy amin'ny Jehovah mpanao lanitra sy ny tany. Tsy mavelona ny gozozana iny tongotrao, tsy ho rendrena iny mpiaro anao, ino tsy matonona rendrena mpiaron'Israely. Jehovah mpiaro anao, Jehovah mifahelofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mamela anao noho ny andro na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'ny zoaka ho mandrakizay. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra mikendry ny olona mitsoina ianao ary velona mandrakizay. Eka mitondra fahavelomana ho anay satria maisy mahalala ny zavatra rehetra. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra sy naharinao masina izay.
ary miendrika anao rery ihany zany no ny ao Andriamanitra tsy tompo mahatsiaro ny tenanay koa zay mirona ny fahamasinanao fa sy tanteraka ko manatinao mpanetreteny zay mamindraha foana ery mamela any erikay no niavitra nentin'i Jesosy Kristy reteo amin'ny andro fijaliana. Tompo hamaky nofinainy zay dia tario amin'ny fananao masina mba mantarina ny sitraponao fa miantso olona ianao aoka hitombo ny finoanainao ilay masina. Anaran'i Jesosy Kristy Tompo naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny tinitely havana dia hitanao ao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 8:1-7 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary Saoly mbola ny fofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompiany dia nakao amin'ny mpisorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga ny Damaskosy mba hoentiny mifatotra ho any Jerusalema zay rehetra hitany momba izany fampianarana izany na lahy na vavy. Ary raha nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy ary nisy mazava avy tany an-danitra nelatrehitra tampoka nanodidina azy dia lavy tamin'ny tany izy ka nan'ireo feo nanao tamin'ilay Saoly, Saoly, nahoana ianao no manentsika? Ary hoy izy, iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy, izao ny Jesosy izay enjehinao fa nitsangana ka makanisa ho any tanàna dia lazaina aminao izay mety ataonao. Ary ny olona izay nomba azy tamin'ny naleny dia nitsangana tsy nahateny ary nandreny feo izy nefa tsy nahita olona. Ary Saoly nitsangana tamin'ny tany ary rehefa nahira ny masony dia tsy nahita na inona izy. Ary eo nitantana azy ka mitondra azy ho any Damaskosy. Ary tsy nahita izy atelona sady tsy nihinana na nisotra. Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy. Ary hoy ny tompo tamin'ny fahitana, ry Ananiasy, dia hoy izy, inty aho tompoko. Ary hoy ny tompo taminy, mitsangana ka mandehanany amin'ny lalana atao hoe Imahitsy ka izaho an-tranon'ny Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy fa indro efa mivavaka izy. Ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy nihitra ka nametra tanana taminy mba hiratry indray ny masony. Ary Ananiasy namaly hoe, tompoko, efa reko tamin'ny maro ny haben'ny ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olona masina tany Jerusalema. Ary manana fahefana aty koa avy amin'ny mpisorona izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy ny tompo taminy, mandehana fa fanaka voafidy izy fitondrana ny anaraka eo anatrehan'ny Jetilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fa asehoko azy ny habetsahany tsy maintsy aretany ho voninahitra anaraka. Ary nandeha Ananiasy ka nihitra tao an-trano dia namerana taminy ka nanao hoe, ry Saoly rahalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao nefa naniraka mba hirata amin'ny masonao ary mba ho feno ny fanamasina ianao. Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kiran'ny hazan-drano niala avy tamin'ny masony dia nahiratra izy ka nitsangana dia natao batisa ary nihinakanina izy ka dia natanjaka. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ho aminao ny fiadana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay mifidy sy niantso anao. Mofinaina ho antsika noho ny vakina tamintsika teo ny Asan'ny Apôstôly toko 8:9-10 dia tantara milaza ny ovan'ny Saoly eo Kristiana. Voarakitra manokana eto fa ny tompo dia mifidy olona irana ka mifidy araka ny fikendreny azy. Mifidy araka ny ikendreny azy. Mandehana fa fanaka voafidy izy fa fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny Jetilisa. Teny tompo tamin'ny Ananiasy zany, nofidiana manokana i Saoly mba ahazona manitatra ny filazantsara ny amin'ny Jetilisa sy ny maim-pahefana ary ny Israely. Fahasoavana sy fifidianana mikendry fampandrosoana ny filazantsara nataon'ny tompo eto. Arak'izany, tsarovy manakariva fa misy tanjona manokana tiany tompo kendreny amin'ny fifidianany anao ary ny lehibe indrindra amin'izany dia izao fampandrosoana ny filazantsara. Amin'ny toerana rehetra izay misy anao hitondra anaran'i Kristy, izany ilananao, tanterao izay efa nifidianana anao. Ny tompo mifidy olona irana dia izao maniraka olona anafaka azy. Maniraka olona anafaka azy. Naniraka mba hahirata amin'ny masonao ary mba ho feno ny fanamasina ianao. Rehefa naona tamin'ny tompo teo amin'ny lalan'ny Damaskosy i Saoly dia tonga jamba. Nirahan'ny tompo Ananiasy mba hampahiratany mason'ny Saoly
anafaka ny solo amin'ny tontolon'ny aizina ho amin'ny fahazavana na ny rahana ny an'ny asa. Raha izany ny olona efa niaina ao anatin'ny fahazavany filazantsara no irahana anafaka ny ao anatin'ny aizina ho amin'ny fahazavana. Ilaisika izay efa manana mazava mba hitondra fahazavana amin'ireo izay mbola ao anatin'ny aizina ary indrindra andraisana fanamasina. Eto amin'ny olona ny fahazavany filazantsara. Zany ry havana lehibe ho anao zany. Amin'ny tompony fidy ary naniraka anao amin'ny fahavelomanao iaina noho ny fankatoavanao an Jesosy Kristy. Sainy zany ry havana. Raisy koa dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao anay izay milaza fa mifidy olona irana ianao Andriamanitra. Ka mifidy araka izay ikendrena azy sy mifidy olona nafaka azy. Misaotra Tompo fa ery lehibe ho anay ny finoana ho anay zany. Mivavaka aminao izahay andreo rehetra hiarika ny synody lehibe atao antola miaro. Tompo, sitrandro eo mararika omenao fanantenana ho amin'ny fanasitrana. Mpanasitrana mahindrindra ianao ko atoany ny asa fitsaboana. Ampirizinao izay azony manjoa ary vonjeo Tompo eo mareo sikolona ireo sahirana. Sinjovanao ny mpigadrany ihany koa. Tao ny fihazakazanay amin'ny asa amandrara, ny fianarana, ny tokantrano ary ny fikasanay. Mivavaka dia ataony anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, efa nampiomona anay amin'ny vavaka manao hoe: Ranay eo izay any an-danitra, ao masiny anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay anona saza ao anay ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay mielika taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raisa fotoana ry havana nitsodrana totra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza manana inona faoka ny fihavana sy ny fonamba misaorana entinareo manambara fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadan'Andriamanitra izay mihoatro ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitra reo amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra ery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.